Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Manatra ny arava tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fandarina sary be fahasalamana ho an'ny androany dia ny tontolo ny fanadiovana ny nify ny fahasalaman'ny nify sy aty vava ao ihany koa dia miankina amin'izay io no lohahevitra hoentina aminao hoentin'ny mpitsabo nify manokana ato anatin'ny fiarahantsika androany ny antsoina hoe blanchissement dentaire non professionnel izany hoe ny fomba fanafotsiana nify tsy ara-pahasalamana inona mety ho fiantraikan'ny fampiasana ireny vokatra na ny produit hitantsika eny amin'ny tambajotra serasera samihafa izay milaza fa manadio nify raha toa ka tsy misy ny fanatonana mpitsabo nify amin'ny fampiasana ireo vokatra ireo inona no mety ho fiantraikan'izay amin'ny fahasalaman'ny nifytsika sy ny aty vava ao sy ny fahasalaman'ny vatantsika amin'ny akapobeany mihitsy dia manodidina izay indrindra no entina aminao atao anatin'ny fiarahantsika amin'ity androany ity dia anasananao anjony fandaharana hatramin'ny farany. Hita matetika eny amin'ny tambajotra tserasera amin'izao fotoana izao ny dokam-barotra sy varotra mikasika ny vokatra famotsiana nify. Tsy fantatra ny mikasika ireo vokatra ireo sy ny fiantraikana ara-pahasalamana satria tsy nandalo kory lalana avy amin'ny mpitsabo nify. Faly miarabantsika indray amin'ity fandaharana ity sarobidy ny fahasalamana. Androany misy zavatra tokony resahanao atsika. Ny zavatra tiana ampitaina amintsika dia ny hoe be dia be eny amin'ny réseaux sociaux eny manaitra atsika mahita azy satria ohatra ny fotsy be tampoka teo le nifin'le olona dia lasa eritreritra manontany tena hoe inona moa mahatonga an'ireny. Izay ny velabelarintsika eto androany inona ny antsoina hoe blanchissement dentaire non professionnel. Izany hoe fanafotsiana nify tsy ara-pahasalamana. Dia izay zavatra izay ny velarabelarantsika eto satria mila fantarina satria lasa malaza loatra manera ny réseaux sociaux izay hitantsika na eny amin'ny publicité rehetrarehetra izay hita eny amin'ny internet dia mila fampahafantarana izay ary mila fampitandremana ihany koa raha izay moa tena mahavoalaza azy. Mety ho tena manafotsy nify tokoa saingy mila fantarina ny mikasika ireo vokatra ireo fa tsy vidiana anjambany ho fitandrona ny fahasalamana. Nify fotsy ikena fa aza atao anjambany kosa tsy mila mandeha anjambany fa misy toromarika izay tsy maintsy ary tokony arahana mba ahafahantsika mahazo an'le nify fotsy sady ara-pahasalamana. Tsy miracle izy io. Tsy zavatra nahitatsika raha ny amin'ny publicité ohatrany hoe hosorana amin'ilay produit izay hitantsika any amin'ny Facebook any ohatra dia tonga dia manotsa-bava hoe dia lasa fotsy be le nify fa tadidio fa io ny antsoina hoe acte esthétique qui doit être encadré. Izany hoe natao hanatsara ny endrika zany izy io fa kosa mila encadrement zany mila fanaraha-maso. Tsy vitan'ny hoe fandraisana fanapahan-kevitra n'olo tokana ianao samy rery dia andray fanapahan-kevitra dia tonga dia mividy amin'ny produit ohatra dia hosoranao amin'ny nifinao satria izay ny hitanao tany amin'ny dokam-barotra tadidio fa misy zavatra tokony tandremana. Inona moa ny tanjona ntsika androany dia mba ampazava amin'ny blanchissement zany ny tanjona dia ampazava ny nify aloha mazava ho azy zany zay me mazava zany ny nify fa tsy tokony ho hazava artifisialy zany le izy.
Mila ny fizaham-pahasalamana atao eny amin'ny mpitsabo nify mialohan'ny ampiasana ny vokatra fanadiovana nify mba hisoroana ny loza mety ho aterany. Fa rehefa professionnel kosa dia tokony mandalo izay ny antsoina hoe fazy rehetrarehetra. Inona daholo moa zany le fazy misy diagnostika zany hoe dinihana tsirairay ny toe-pahasalaman'ireny nify izay tiana afotsiana, dia tsy maintsy misy contrôle koa rehefa any arina, satria izay zavatra zay mila sécurité zany zay, satria ohatra ozintsika hoe mila ara-pahasalamana zany ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanafotsiana nify fa tsy atao fahatany. Dia rehefa atao amin'ny produit tsy fantatra zany le izy dia mety hisy risque tsy voafehy, na koa rehefa mandray fanapahan-kevitra sika rehefa noho ny fahitana an'le dokam-barotra nefa amina produit zay mbola tsy fantatra tsara akory, dia sarotra kokoa zany mame ny vokatra rehefa avy eo. Tsy ny fananana nify fotsy be fotsiny no tanjona, fa ny ananana nify salama indrindraindrindra. Zao no tadidio amin'izay, tsy ny fotsy be akory ny atao hoe tsara na hoe zay ny tanjona, fa ny tanjona eto dia inona? Dia ny nify salama sy ny tsiky voajanahary. Zay aza adino zay, tsy de le fotsy be manao hoana loatra ary, tsy de hoe zay loatra ny tanjona, fa ny nify salama tsara ao anatin'ny tsiky natioraly. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Tsy voatery ho ara-pahasalamana ny vokatra manafotsy nify hita amin'ny tambajotran-tserasera, mety ho tsy nandalo fanaraha-maso tamin'ny matianina amin'izany ihany koa izy ireny. Dia be dia be ireo produit zay hita eny anatin'ny réseau eny dia tsy voatery ho ara-pahasalamana izy ireny, tsy voatery ho ara-pahasalamana izy ireny. Dia be dia be ny publicité, ny influenceur tsy ny influenceuse manao an'le dokam-barotra amin'ny endrika zay mahasarika antsika tanora, fa tsy midika akory zay hoe ho azo antoka na hoe ara-pahasalamana ilay produit zay atao. Mety tsy fantatra ny composition sy ny dosage-n'izy ireny, mety tsy ho fantatra anareo any atokantrano, fa mety le dokotera mety mahafantatra azy hoe zao zany ny fepetra tokony raisina raha ampiasa an'ity produit ity. Mety tsy de misy contrôle professionnel koa raha izy ireny, dia mety ho diso zany le toromarika zay mipetraka, na koa hoe amin'ny fomba fiteny vahiny zay antsoina hoe trop beau pour être vrai, zany hoe ohatrany sorana kely fotsy dia lasa fotsy mandinadilatra be le nify, fa tsy hidinihatsika le voka-dratsiny iny ateraka iny any amin'ny vatantsika any amin'ny nifitsika rehefa avy eo. Samy manana ny fiatraikany amin'ny vatana aorian'ny fampiasana anjamba ireny vokatra manafotsy nify ireny ny olona tsirairay. Dia zao zany zavatra mila tandremana, tsy midika akory hoe rehefa viral le zavatra any amin'ny réseaux sociaux dia tsara le produit, na hoe be dia be ny nampiasa dia lasa mivadika fotsy dia ho tsara le produit, fa samy manana ny toe-batany ny olombelona tsirairay izay tsy mitovy mihitsiny na mety hoe ho samby fotsy daholo ny résultat azo fa tadidio fa ny fiatraikany an'ny tsirairay tompoko dia mety tsy hitovy mihitsy. Ny sasany mety tsy maninona, ny sasany mety tena maninona, fa mila tsy mandray fanapahan-kevitra samy reritsika, fa mila mandray fanapahan-kevitra miaraka amin'le dokotera
mpitsabo anareo. Anisan'ireo fiantraikany ratsy amin'ny tsy fahazakana ny fampiasana fahatany ny vokatra manafotsy nify ny nify lasa mangoritsina sy ny fahamaizan'ny akanjo nify. Tranga vao maika mampirongatra ny fahasimban'ny nify. Inona daholo zany loza mety hitranga ao anatin'izay rehefa tsy voafeny ny produit anankiray na ny fomba fampiasana azy de reto daholo mety zavatra mety hitranga. De ny voalohany indrindra le tena matetika zany ary be de be no mitaraina de lasa misy anatsoina hoe hypersensibilité, zany hoe mangorintsana be io na rivotra fotsiny mitsiky zany ianao mitsiky am'le nify fotsy be iny, rivotra fotsiny nefa hoe midona am'le nify de efa mahadilo faratampony ny nify iny tsy laitra mihitsy de lasa misy olona 3 andro 4 andro tsy malany hanina mihitsy tsy mahavita mitsika akory izy nefa ny le nify moa zany ny fotsy fa tena manahirana izany situation ohatra zany raha ohatra ka de ny zavatra mitranga matetika amin'ny faharoa de matetika misy ny antsoina hoe irritation na hoe may, ohatrany hoe maimay ny akanjo nify rehetra sy ny manodidina azy satria iny produit iny ny dosage n'iny produit iny de mila dosage professionnel sur mesure étudié iny. Tadidio fa raha misy produit anankiray hoe ataony hoe standard de tadidio fa tsy de azahoana vokatra tsara loatra izy reny raha ohatra ka ohatr'izay satria ny dokotera ihany ny afaka mahafantatra hoe atraiza ny fetrany ny doziny ny fotoana afaho mampiasa n'ity produit anankiray ty amin'ity marary anankiray ty. Matetika zany vao may mampirongatra zany le izy satria me manify zany le akanjo nify de vao may mampirongatra ny carie zay efa misy ao lasa accéléré zany le izy de vao may na ny gencive koa raha lasa ohatrany tsy de salama lasa malemy zany ny manodidina eo satria ohatran'ireny zavatra ataotsika rehefa manositra produit le tsy de fantatra loatra ny dozany fa hosorana amin'ny vatana reny mohatra de misy partie masamasaka misy zavatra tsy de manarara-pahasalamana ny fiatraikany izay mitranga amin'ny tsirairay. De ny amaranako azy amin'le vokatra de mety tsy mitovy zany re vokatra fiatraikany amin'ny olona tsirairay, tena tsy hitovy satria samy manana ny toe-batany ny nify ny olona tsirairay na fahasalaman'olona tsirairay. Sarotra kokoa ankoatra izay ny fitsaboana ny nify sy ny fanarenana ny fahasimbana amin'izay fotoana izay. De raha marary na hoe misy maimay ny vava sy ny ohatrohatra zany matetika ny olona zany efa tratra le effet secondaire zay vao manatona dokotera. Nefa talohany nandraisana ny fanapahakevitra na mpiasa an'ireo zavatra reo izy satria malaza moa zany le izy de ataony fotsiny raisiny tany le fanapahakevitra efa ty arina izy zay vao miantso an'le dokotera hoe lasa manao an'izao efa misy zavatra simba be debe ny ao anaty vava de mirécupérer an'iny indray tsy moramora de izay zavatra zay mila fitandremana amintsika any atokantrano any satria tsy azo atao anjambany tompoko ny azahoana an'io nify fotsy io. Ilaina araka izany ny fanatonana mpitsabo nify maka hevitra mialohan'ny ampiasana vokatra na produit manafotsy ny nify. Alohany anandramanana produit de blanchiment anankiray zany hoe ny produit manafotsy nify anankiray zay mety hitantsika any amin'ny réseau any de mila fitiliana aloha, mila jerena aloha hoe ity produit ty ve mety aminao sa tsy mety aminao. De izay zavatra zay de raha ohatra ka olona manana carie zany hoe efa misy lo zany le nify efa lany biby de tsy mazaka an'ireny. De raha ohatra ka misy hoe gencive na ny akanjo nify io zany efa misy marary na hoe mora mandeha nify na hoe efa miborosy nify de mandehandeha izy de mila mitandrina koa zany reny olona reny fa tsy tonga de ampiasa an'le produit satria vao may manafaingana an'le voaran'le aretin'le akanjo nify zany le izy de tsy tsara ny manao azy. De misy zany olona ndraindray mora
mararirary nify fotsiny manentainao azy iny nify tsy fantatra mora madilodilo nify zay izy mila ohatry reny zanefa manana nify efa sensible foana izy a de any ka raha ohatra ka mbola miditra ao anatin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ohatr'izay hoe andehana fotsy nify satria misy produit hitako arisiny ohatrohatr' zany a tsy mantany tsy mandalo fitiliana akory a de mety hiteraka zavatra hafa zay any aminy satria vao may lasa sensible ndre nify. Tsy mety ho an'ny olona efa mampiasa appareil dentaire ihany koa ny fampiasana ny vokatra manafotsy nify. Tsy tsara ho an'ny tanora sy ny ankizy ihany koa. De ny olona manao appareil dentaire koa na hoe olona manao ny couronne reny sy ny karazany a de tsy tsara loatra mampiasa an'iny satria efa misy force be de be efa miasa ao anatin'le vava ao raha ohatra ka mbola tairinao amin'iny indray a de tsy de tsara loatra zany le satria sahirana zany ny anticorps-tsika miaro am'le zavatra anankiroa reo fa raha ohatra ka manao appareil anao andraso vita mihitsy le fanitsina ny nify de any amin'ny farany anao vao manao an'le izy ara-pahasalamana araka ny toromarika ny dokotera izay manara-maso anao de raha ny tokony ho izy koa ho ankizy sy ny adolescent rehetra de mbola tsy de tsara loatra miditra ao anatin'ny fampiasana produit de blanchissement izay mbola tsy de fantatra loatra raha tsy mandalo fitiliana eny amin'ny dokotera. Tsy tokony anao anjambany zany ny ankizy satria saripady io zavatra io. De olona efa manao produit maro miaraka ihany koa zany misy karazana produit be dehibe zay efa ampiasainy noho ny toe-pahasalamany manokana zay ao anatin'ny vavany de mety ifangaro le izy de tsy de tsara loatra amin'ny fahasalaman'ny aty vava. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Tsara ny fanatonana mpitsabo nify rehefa misy vokatra mahaliana sy tiana ho ampiasaina ahafahany mijery izay mety sy ny tsy mety. Raha misy doute zany, raha misy fisalasalantsika amina produit anankiray izay hitantsika de aza manao test ao an-trano fotsiny hoe aleo aloha andramako na hoe nify anankiray na hoe andramako aloha amin'ny zandriko na andramako amin'ny zokiko de rehefa hitako iny mety de ataoko aminahy am'izay aza manao an'izany fa aleo raha ohatra ka tena tianao resaka lahatra anao am'le produit anao de aleo hoeto le produit anao manatona an'le dokotera anao am'le dentiste de anynareo izy manome fampahafantarana bebe kokoa am'le zavatra information tokony ho fantatra anao makasika an'io ary izy mety mahafantatra hoe mety amin'ny toe-pahasalaman'le ativava sy ny nifinao ve io produit io sa tsy mety sa tsy maintsy misolo produit hafa zay hitany sy efa nandramany ary fantany fa mahasoa anao anatin'izay. Mila fantarina ny fanafotsiana nify fa tsy tokony atao fahatany. Misy fepetra ara-pahasalamana tokony ho arahina hialana amin'ny loza teraka izany. Ny afatra zany ho an'ny tanora zany amaranako azy de zao aza manaiky voafitaka ny publicité na hoe ny buzz rehetrarehetra mandeha any amin'ny réseaux sociaux sy ny karazany tsy izay rehetra hita any amin'ny TikTok sy ny any amin'ny Facebook sy ny Instagram no mety amin'ny vatanao zay ny tadika io tsy izay mandeha amin'ireny viral be ty de malaza be de ndeko andreny andehanao ohatrin'iny fa ny vava sy ny nify de ampahany amin'ny fahasalamana ankapobeny io de noho izany de raha maniry tsiky tsara zany ianao de tsy maintsy mila fahadiovana de mila manatona an'le dokotera mba hahafahanao mahazo tsiky tsara sy ara-pahasalamana. Raha fitiantsika kely izay nambarany mpitsabo nify teo izay de tsy mety ny fampiasana fahatany
tsy mahazo torohevitra avy amin'ny mpitsabo nify ireo vokatra izay manafotsy nify, izay voalaza fa hoe manadio nify izay miparitaka ampahafantarina sy atao dokam-barotra eny amin'ny tambajotran-tsera samihafa eny. Mety misy akora ao anatin'izay tsy dia mahasoa loatra ny fampiasana azy fahatany, ny habetsahany ao anatin'ireo vokatra ireo ihany koa mety tsy haintsika, izay mety misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny nify, ny fahasalaman'ny aty-vava sy ny fahasalaman'ny vatana amin'ny ankapobeny, satria mety ho lasa any anatin'ny taovantsika ihany ireo vokatra ireo mety tsy mahasalama ihany koa. Antony amporisian'ny mpitsabo amin'ny fanatonana mpitsabo nify na ny dentiste mialoha ny ampiasana vokatra anankiray izay tsy nahazahoana fahalalana na fanazavana avy amin'ny mpitsabo nify. Dia mifarana eto ny fandaharantsika tamin'ity androany ity, mankasitraka feno anao nanjoy ny fandarina hatramin'ny farany, dia isaorana ihany koa ny mpitsabo izay miara-miasa atao anatin'ity fandaharantsika sarobidy ny fahasalamana ity sy ireo teknisiana samihafa izay miara-manatotosa ny fandaharana amin'ny herinany toy izao indray. Veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.